manoloana ny fiadanan'i Jesosy fa antsika rehetra izay tonga atao amin'ny efitrano amin'izao fotoana izao matoka fa iona amin'i Jesosy ianao androany satria hanompo azy ny andehananao eto tsy adino ihany koa nefa isika rehetra izay manaraka an'izao fivoriam-bavaka izao amin'ny alalan'ny tambajotra inoko manokana fa na fitaovana tahaka an'izany ary ianao no manatrika an'izao fivoriam-bavaka izao dia hitosaka any aminao ny fanatrihan'Andriamanitra sy ny heriny satria afaka manerana ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra ny fanatrihan'i Jesosy. Manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy ary ako amin'ny toerana misy anao hitsangana. Eny fa raha ianao ihany koa raha ny tokantrano any dia omeovanao anatin'ny tokantrano na eny amin'izay toerana narahanao an'izao fotoam-bavaka izao ny fitsangananao amen. Dia andaontsika hivavaka hanamafy sahady izao fotoana izao eo anatrihan'Andriamanitra. Inoantsika fa marina sy matoky amin'ny teny izy ary tena tsy miova ny tenin'Andriamanitra. Sa tsy izany ve? Hoe raha mivory eo afovoany eo izy. Halleloja. Satria eto Andriamanitra, eto Jesosy ilay tenentsika, ny anarany asandratra eto dia matoka fa eto afovoany eto izy dia andaontsika mbola hanandra-tanana. Mety efa teto ianao tamin'ny fotoana teo aloha teo. Efa nanao izay mety mihitsy ianao fa no ity fotoana faharoa ity dia mbola vonona ny anatrika indray ianao satria tianao Jesosy dia mbola manaova mihoatra an'izany indray amin'ity fotoana ity, manaova mihoatra an'ilay mety nataonao teo dia hanandratra ny tanantsika isika fa hivavaka dia akipino masony nofinao dia andao petraka tsika eo tanan'Andriamanitra indray ity fotoana ity mba tena atsapanao zavatra maro samihafa hampavoky ny fanahinao indray fa rehefa fanahinao no voky eto amin'ity toerana ity ho feny famangina avy amin'i Jesosy dia ambinao azy ny ara-nofinao. Makasitraka izay Jesosy amin'izao fotoana izao ary tena miondrika manaja anao satria nahoana ianao ilay tompony tompo, ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, tsy misy azoarina aminao mihitsy na oviana na oviana. Jesosy apetraka ifenao ampelantananao izao fotoana izao, irinay manokana fanamasina tsy misy asanofo tanteraka eto fa ianao ny lolalana renao ny andrindra sy andamina ny zavatra rehetra. Ninona natao eto androany dia mifantatray Jesosy eo dia ianao no miara-miasa soa izay tianao. Inonay manokana fa hiasa ihany koa ianao amin'ny fiangonana izay tonga eto, amin'ny fotena feno etaeta ary ianao mihitsy fanamasina ny asa ihany koa anoritoro ny fon'olona, hampangorakoraka ny fanahin'olona satria izany no tena tadiavinao ary tena tsy hanao tsinitsinina an'izany ianao, tsy taredretra mihitsy ianao fa hitondra famonjena avy hatrany ka dia akina aminao izao fotoana izao Jesosy tena misandrata amin'ny fomba mahagaga satria mbola tena manana zavatra vaovao indray ianao tsy tahaka ny tany lahady heriny ataonao eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao dia manasa anao izay fanamasina oka hiasa sy sandratra eto ianao mesaraka ny fombanao ary aseho mihitsy ny voninahitrao fa ianao dia ilay Andriamanitra be voninahitra indrindra mendrika nomena ny fiderana tena tsara indrindra fa tia anatin'ny fonay ianao misaotra anao izay Jesosy makasitraka ary manome voninahitra sahady mandehana fanamasina manoloana an'izao fotoana izao ianao no oka ho tazana ianao no oka ho re ary oka ny fanatrianao akasika ny foniny tsirairay avy androany ka ninona hoentineto amin'ny tenany manokana sy ny ka na amin'ny fiainany manokana dia ianao nefa hiasa manginao ambadibadika ao hanamboatra izay tsy mety rehetra fa izy kosa androany dia tena sario tario mba tena hoe ho anatin'ny fampona amin'ny fony rehetra izy amin'ny heriny rehetra izy amin'ny fanahiny rehetra ny tedavana ianao ito amin'ity toerana ity ho anao ny voninahitra sy ny saotra ary ny dera Jehovah saotra anao izay Jesosy makasitraka. Andaontsika no fahafantanantsika sahady fidirantsika sy fanehoana fa tena feno fankasitrahana an'Andriamanitra ianao tonga eto amin'ity toerana ity ho fanomezam-boanao voninahitra azy ho fisaoranao azy ary ho fanehoanao fa tena mino ny fanatrehany eto amin'ity toerana ity ianao Jesosy eo manantona anao sahady izay amin'izao fotoana izao misaotra anao amin'ny fonay rehetra misaotra anao amin'ny herinay rehetra amin'ny fanahinay rehetra amin'ny sainay rehetra satria mino izay fa eto ianao makasitraka fanamasina misaotra anao izay Jesosy eo amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany. Alleluia 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 amen. Antsika ity tanana ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka raha misy tia tanana mafimafy noho izany any aminao dia omeo an'ilay tompony tompo let's move marsy an'io ary mandrakizay ary andao ary sika toa dia anaraka ampandroso avy hatrany ny fiderana mino ako fa efa vonona ianao sy marika kely eny eo namanao akaikinao mino fa efa vonona tsara ianao androany dia tena manaova ny fiderana amin'ny fonao rehetra hoe ataovy ao anatin'ny fifaliana izany hoe tsisy kivikivy eto androany hoe satria tsisy tononona malahelo mihitsy rehefa hita amin'ny fanatrihan'Andriamanitra fa tena anao ny fiderana amin'ny fonao rehetra ianao sy amin'ny fifaliana ka avy hatrany dia ho raisitsika amin'ny fitiafantanana tarika ny fiderana. Alléluia. Alléluia.
Tiadanana ho antsika rehetrarehetra na antsika eto an-toerana na izay manaraka any amin'ny tokantrano any. Tsarovy fa amin'izao andro izao tena efa mesarotra mihitsiny. Be da be ny zavatra tsy ampoziny, jereo fotsiny ilay horohorontany lehibe tany Siria ireny tena hoe ao anatin'ny indray mpimaso dia misy zavatra mety hoe projet anao fa mety hiraraka amin'ny zavatra tena hoe kely indray mpimaso. Fa izao isika zanak'Andriamanitra tena miavaka isika. Manana ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra isika. Dia noho izany ao anatintsika ao misy an'ilay fifaliana izay tsy hain'izao tontolo izao hazavaina. Tsy hoe miankina amin'ny circonstance ny fifaliantsika rehefa manana an'i Jesosy isika, fa fifaliana mandrakizay tsy mety miova mihitsy satria efa voa ao anatintsika ilay izy. Ka ninona mitranga, ninona midona dia tsika faly foana ao amin'i Jesosy. Sady izany ve tenenina namanao hoe ninona mitranga fiainanao hoe andao tsika hifaly androany. Satria fantatsika fa tsy miova ilay Andriamanitra izay tompontsika dia tsy miova koa ilay fifaliana izay ao anatintsika. Fa fifaliana maharitra mandrakizay. Amen. Ndao tsika maka salamo hoe salamo fa 9:7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'ny vetira nataon'ny Korahita tononkira Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra izy amin'ny fahoriany. Koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levo na aza ny tany, na mifindra ho any anaty ranomasina aza ny tendrombohitra, na mihondroana sy misamboaravoara aza ny onjany, ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Misy ony koa ny sampany dia mampifaly ny tanan'Andriamanitra. Atreo antsika ve zany hoe misy Andriamanitra mampifaly antsika? Amen. Dia ndao tsika androany aneo an'izany, safidy ilay izy. Aseho anao ara-tsafidy ilay izy fa tsy mety hoe tsy hovoaka ho azy fa efa ao anatinao ilay izy. Fa ndao aseho androany dia tena an' Jesosy hoe ninona zavatra mahazo anay Jesosy dia hifaly izay satria manoatra mpandresy. Manoatra mpandresy ianao, manoatra mpandresy izahay, manoatra mpandresy isika. Ka ndao tonga dia ite-tanana ho an'i Jesosy ho marika fa faly itsika. Raha afaka misaotisaoty ianao, hirahira andio an' Jesosy dia andao atao izany androany. Isafidy izay Jesosy ny faly androany, hideranao fotsiny. Alleluia. Zaho dia handisy hiderazy. Niny tranga amin'ny lalako satria ilay avy indrindra velona ato anatiko. Jesosy manarany. Amen. Naterako mpandresy aho, manoatra ny mpandresy aho, mpandova fanjakany aho, ary ho fenoa ny fanahy masina. Halleluja. Andizay ho anao Jesosy aho. Jesosy no anarany, amen. Naterako
mioragoraka mpanjesy fiadina rehetra melezanazy metsisy ambinina lay aby indrindra vela ato anaty Jesosy no anarany naterako mpanjesy aho nanosha no ny mpanjesy aho Babuva fatakana Benuni vale masina Ifalha minhao Ifalha minhao Ifalha minhao Nanosha no ny mpanjesy aho Ifalha minhao Ifalha minhao Ifalha minhao Nanosha no ny mpanjesy aho Tamin'izao fotoana izao dia zao tena aseho antsika izany hoe faly ianao raha tena faly ianao a dia ilay ao anatinao mivoaka aty avelany amin'ny alalan'ny dia amin'ny alalan'ny endrika miramirana sy falifaly Jesosy dao anao déclaration antsika androany hoe ninina zavatra mitranga fiainantsika dia anambaritsika hoe manosha ny mpandresy zay amen manosha no ny mpandresy manosha no ny mpandresy manosha no ny mpandresy manosha no ny mpandresy fenony ny fanainy ao Fenuni ni fanainyao Fenuni ni fanainyao Fenuni ni fanainyao Panduva fanzakanao Panduva fanzakanao Panduva fanzakanao Panduva fanzakanao Hallelujah Amen. Raha dinianao tonkira dia milaza izy fa ninina zavatra mitranga ety an-tany zavatra mandalo ihany reny fa tsika manana fonenantsika any an-danitra sady izany ve dia ndao androany tena hanamafy an' Jesosy hoe zahay Jesosy tsy ponina ety fa mpandalo ihany fa ho any aminao finalité anay
dia ny ten'Andriamanitra milaza hoe tsy izay manao amiko hoe tompokotompoko anie ny hiditra any fa izay manao ny sitrapony haiko izay any an-danitra. Ndao antsika andiny tena amin'ity androany ity hoe raha zao moa Jesosy no avy manahoana ny momba nandeha tamin'ny lalany ve za nanaraka ny sitrapony ve za ndao hivery matoa ianao mbola namena tombonandro androany dia mbola afaka ny anenina ianao amin'ny raha tsy vitanao ary mbola namena Andriamanitra famindram-po ianao ahafahanao manitsy ny tenanao. Dia ndao androany asandrato amin'ny Jesosy ny tananao dia tenena izy hoe Jesosy manomboka androany dia tena andeha amin'ny lalanao, anao ny sitraponao, amboariko ny toe-poko hoe dia arodako daholo ny tendrombohitra izay tsy araka ny sitraponao, tendrombohitry ny avinavina, tendrombohitry ny fireharehana, tendrombohitry ny toe-po ratsy rehetrarehetra. Ravako izany androany fa za hanatanteraka izay tianao Jesosy dia manomboka androany aoka ny fonao ny foko, ny sainao ny saiko dia izay tianao Jesosy izany no tanterahako. Ndao teneny Jesosy hoe raha ny lalanao ny lalako. Fa raha ny lalanao no lalako, izay sitraka no sitrako, ny herinao no heriko. Tsy izay tianay intsony Jesosy fa izay tianao. Tsy izay tiako fa izay tianao. Hianatra izay anombo maizanay dia amesehatra ho anao. Ankatony sitrapona, fa raha ny lalanao no lalako. fa raha ny lalanao no lalako, izay sitraka no sitrako, ny herinao no heriko. Tsy izay tiako e, tsy izay tiako e, tsy izay tiako fa izay tianao. Ny fievitro tsy mba fevitra, ankatony sitrapona. Izany mihitsy Jesosy ataonay ambavaka izany androany satria fantatray mety tsy mora izany hoe manao sitraponao izany fa rehefa ny herinao miaraka aminay dia hainay atao izany. Tsy moramora. Tsy moramora ny mankato, manefy ny sitrapo, mandany tenako. Tsy moramora ny manara-dy. Tsy moramora ny manara-dy, lanjangasy fijalianao Kristy, manompanao Jesosy. Tsy voatery ampifaly anay. Tsy voatery ampifaly. Mety hoe marary le izy amin'ny manofo fa fantatray fa misy tanjonao ara-panao mba tsy izany Jesosy. Amen. Dia vony izay androany anamasy teny sy andeha amin'ny fanetreteny satria izay ny ilainao. Amen. Amiko no tena re, dia ny miaina fanetreteny. Farany lalanao, Halleluja. izay sitraka no sitrako, ny herinao no heriko. Tsy izay tiako e, tsy izay tiako e, Tsy izay tiako fa izay tianao. Ny fievitro tsy mba fevitra, ankatony sitrapona. raha ny lalanao no lalako. Fa raha ny lalanao no lalako, izay sitraka no sitrako, ny herinao no heriko. Halleluja. Tsy izay tiako fa izay tianao. Ny fievitro tsy mba fevitra, ankatony sitrapona. Ka ina no atahoranay Jesosy satria fantatray hoe izany ao anatinay. Amen. Raha ianao no ato anatiko, ka inona no ampanahy?
hirahira fotsiny izany Jesosy androany fa manaiky any sitrapo izay ny anaiky anao amin'ny androm-piainanay rehetra amin'ity tany fandalovana ity Jesosy satria ho any aminao ny tanjonay dia anao izay tianao izay anaraka izay règle rehetra takianao izay Jesosy ankatony sitraponao ho atao aneny sitraponao amen atao aneny sitraponao halleluja Jesosy tsy vita ny herinay nefa izany tsy hain'ity nofinay ity manao sitraponao fa milanao zay dia androany zay tena resy lahatra tsy hifantoka amin'ny zavatra ny tany tsy hifantoka amin'ny olana mandalo sy miserana fotsiny io fa hibanjina anao satria no any aminao ny kambana aminao izany ny tanjonay Jesosy dia tany mafy izahay azony hatramin'ny farany izahay fa te ho tonga hatramin'ny farany tsy te hiverin-dalana izany ninina manoloana ninina zavatra mety hatrehanay dia tsy hiverin-dalana izay fa androso foana any aminao Jesosy dia tany mafy ny tananay tany mafy ny mombanay rehetrarehetra hifantoka aminao izay amin'ny fotoana rehetra ametraka anao ho lohany amin'ny fotoana rehetra Jesosy amen amen nasarotra aza ny lalana makany nasarotra aza ny lalana makany makany andanitrany na fisetrana tsy matsy ho lalovako tsy asaka anaty nasarotra aza ny lalana makany makany andanitrany ninina setra ninina olana na aretina na fahoriana ninina Jesosy dia tsisy ampisaraka anay aminao zany izaho androso foana ninona manolo tombo tsy hebotrao anaraka anao tano mafy ao tombo tehirizao anao mandraky mandrakizainy atsika senao ninkidona ninkisany dia mandrakizainy atsika senao nasarotra aza nasarotra aza makany 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 andanitrany na fisetrana tsy matsy ho lalovako tsy asaka anay izaho androso foana amen ninona tombo
mafiso anaty vavaka ny fanoloran-tenanao an Jesosy. Dia lazao izy hoe atrafahan Jesosy ahy. Dia banjiny ny lanitra. Adinoany zavatra manahirana ety an-tany. Fa manana lalana tsika. Manana toerana tokantsika. Hivatanana. Dia eo akaikin Jesosy mandrakizay. Atrafahan Jesosy ahy. Na fahafatesana, na fiainana, na ny ankehitriny na ny hoavy, dia tsy sasaraka anay aminao. Vehivavy rehetra hira mafy, tany mafy ao Tompo. Amen. Zay lehilahy tian Jesosy rehetra hira mafy hoe tany mafy ao Tompo. Zay fiangonana rehetra tian Jesosy hira hoe tany mafy ao Tompo. Reto ny olonao Jesosy. Dia hifikitra aminao, tsy manana hery izahay, fa avy aminao ny hery rehetra. Zay Jesosy aho. Tano mafy ao Tompo.
day and night. You know it is, you know it is. Day and night. Saotra tompo mety vera mbola ho tazominao tsara ny fifandraisanao amin'i Jesosy ankehitriny a izay tena mampatsiasy manentana antsika tokoa hoe mba tena ho tehirizin'Andriamanitra eo amin'ny famonjena isika. Zavatra anankiray tena tokony ho tadidinao sy ho tokony ho tsy ho adinonao mihitsy dia nizao hoe tsy isika no mifidy azy fa izy no mifidy antsika. Mangeta entsika tao anatin'ny tononkira teo hoe mba ho voatahiry kanefa androany raha nifidy anao Andriamanitra dia misafidiana ny lalana tsara indrindra mba hampitombo anao amin'ny hazakazaka ataonao dia mba ho sampana mamokatra be ianao. Tena zavatra tena tiany Jesosy ho hita eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao foana izany satria tany tsara ny fifandraisanao amin'i Jesosy fa misy tantara anankiray ity a. Rehefa mba nandalo teo amin'ny aviavy anankiray Jesosy dia tsy nahita vona iray aza teo dia lasa nanozina an'ilay aviavy Jesosy dia tsy namoy intsony ary tena maina. Fa androany rehefa nifidy anao Jesosy dia atao faly foana izy isaky ny mahita anao satria sampana mamokatra ianao satria izy nifidy anao. Dia anisany anankiray tena manamafy ny fiorenan'ilay famonjena miorina ao anatinao izany hoe nividian'i Jesosy tamin'ny rano lafo ianao a dia nefa ny rehefa nifidy anao Jesosy dia mafaly foana izy vao mahita anao satria tonga sampana mamokatra izao sy anao. Andaontsika tena namafy ny fanoloran-tenantsika amin'izao fotoana izao. Tena hokim-pololotra eo amin'ny vavanao amin'izao fotoana izao ny fanamafisanao ny fanoloran-tena hoe iriko Jesosy ny tsy ho very mandrakizay, iriko tsy haly eto amiko mihitsy ilay famonjena fa mba tiako ihany koa ianao faly foana ny safidy anahy mba tena hoe mamokatra foana amin'ny andro rehetra iainako amin'ny fampona. Tena manana ianao faniriana setaeta androany, manana ianao faniriana setaeta androany. Andaontsika tena hoe velona mihitsy ny etaeta ao anatintsika ny amin'izao fampona izao mba tsy ho rotina eo amin'ny fiainanao hoe voavonjy dia izay fotsiny na hoe soa ihany fa voavonjy fa tena asehonao amin'i Jesosy mihitsy hoe vao mahita anao ilay mifidy anao izy androany ilay mividiny ianao androany dia faly foana izy, itsiky foana izy vao mahita anao. Tena misaotra izay Jesosy a. Tena niteny izay tao anatin'ny hira teo Jesosy hoe tany mafy izay. Tena hoe niteny izay tao anatin'ny hira hoe tsy izay tianay no atao fa izay tianao. Androany Jesosy tena ataovy arak'izany tokoa ny fonay, ataovy arak'izany tokoa ny lalanay, ataovy arak'izany tokoa ny fiainanay Jesosy ka tena tonga anay tena mamokatra ka tena hoe faly foana ianao isaky ny mijery anay isanandro. Jesosy eo tehirizo izay androany. Jesosy eo aza vela vototra eo amin'ny fiainanay na ray sekondra ary ilay famonjena. Ilay raha nalatsaka ao 2 taona lasa izay Jesosy a tena hikorina eo amin'ny tenanay mandrakariva ka tonga tena nanana ilay natioranao izay. Makasitraka fanamasina misaotra anao izay Tompo. Makasitraka Jesosy eo. Makasitraka Jesosy eo. Makasitraka Tompo Ray Masina tsara indrindra. Tehirizo izay Tompo a. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao dia misaotra. Tehirizo izay. Mba tena hirehitra amin'ny fitiavanao, ambokatra amin'ny fitiavananao, ambokatra amin'ny fiainam-panahy tsara indrindra. Mba tena raha hijery anay ianao dia hanananay ilay toe-panaraka ny sitraponao. Tena raiso izay Jesosy a, amboary izay Jesosy a, manjaka ao anatinay ho amin'ny fiainanay raha manontolo mihitsy ianao. Na aiza lalanay dia hanamarina sy hitahiranay amin'ny famasinana ianao. Tena mba tonga anay ho sampana anankiray tena hamokatra tokoa. Makasitraka raha eo. Makasitraka fa tsy havelanay hanenina ianao, na havelanay alahelo ianao, na havelanay ho diso fanantenana ianao. Mifidy anay androany fa tena ho voatahiry tokoa izay eo ambany elatrao. Makasitraka Tompo, omenanao rery ihany ny voninahitra Jesosy eo. Makasitraka raha eo. Makasitraka Jesosy eo. Makasitraka Jesosy Ray Masina tsara indrindra. Aleluia, aleluia, aleluia. Ny tera sy ny voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Amen. Samy mahazo ny toerany tompoko. Dia avy hatranintsika dia toa dia androso amin'ny fandarana manaraka mba hahafahantsika mitombona tsara mihaino ny feon'Andriamanitra avy eo amin'ny alalan'ny mpanompony a. Dia manasanao ahako a, ataovy any tananao ilay fanomananao a, omenan'i Jesosy a. Dia andaontsika hivavaka ho an'izany androany dia mbola manentana hatrany a. Raha nitondra ny ampafolon-karena ianao dia efa misy andreo boaty fisyavanandreo anateranao an'izany a. Raha anohana hatrany amin'ny fandarana ianao amin'ny fitoriana ny filazantsara satria tena mbola maro a ny olona te hovonjena, mbola maro a ny olona tokony hovonjena dia mba anohana an'izany ianao eto amin'ity boaty ampovoany ity a. Dia andaontsika hivavaka ho an'izany rehetra izany. Raha eo misaotra anao izay ny amin'ity androany ity.
tonga ny fotoana afanay mameo anao zay ianao tokoa ane Jesosy dia niteny hoe aza miseho foana tsy mitondra fanatitra dia tena oka ho pakatoa zahay Jesosy eo fa tsy piany fotsiny ihany na hoe ho ambolotra ihany no masaka ny zavatra anankiray fa tsy ataonay kory fa ankehitriny Andriamanitra tena atovy tena hoe aneho fitiavana anao amin'ny lafiny rehetra izahay ka raha anao zao fanatitra izao zay dia tena hoe aneho fitiavana anao raha fitiavana natolotra ao anay Jesosy dia tsy voavalinay noviana satria raha ny fandehananay to amin'ity toerana ity dia tena fanehoana famalina fity ny amin'ny zavatra rehetra nataonao satria ianao ilay tena naneho fitiavana anay nanolotra ny ainao mba ho famonjena anay dia tena makasitraka raha eo fa izao kosa izay dia ameny ety an-tananay ka omenay amin'ny anaranao zany Jesosy Ray Masina tsara indrindra ka akasitrao makasitraka Tompo makasitraka Jesosy eo amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka amen. Ao anatin'izany dia anao hira fiderantsika ety anoloana dia manentana anao na dia mpipetrahana ary ianao dia miraha mafy ho an'Andriamanitra. Amorony fomadio ao Andriamanitra. Batulur saina tsara Tompo Masina. Batuluri saina tsara Tompo Masina. Bai saina ku nilala mangkanya mina. Saina Kekezo e ity ny tanako fino akekezo e ity ny tanako fiki famanutsane tiranube lay fanamaola nomenao aiko lay fanamaolona nomenao aiko azoko ambara Manzari mapanai rachashini fakapanai kafarani umai surat sifya
tanako ny loha ny masoko tongotro ny tanako ny loha ny masoko Eritreritro ny sofiko ny vavako Sany oera totali Tsy zava-vitsivitsy ihany Fizao mihitsy no apetrako tsika nadratra ny tanantsika ho any amin'i Jesosy dia teny hoe akekeso ity ny tanako ity ny tanako fiki fa manojany ty ranobe aza velandeha reny zay Jesosy aho aza velandeha tantano andalanao salveri Jesosio ianao no tompoko aza velandeha ireny tantano andalana sauveri aza velandeha tantano andalanao salveri Jesosio ianao no tompoko Jesosy io ianao ny toko Alleluia. Alleluia. Eny ary tompoko efa mijerijery paster eto andaontsika mpandrosoantsika izy amin'ny alalan'ny fitiafatana no fandraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra tonga ny fotoana fa anao andreny tenin'Andriamanitra ianao zao a Halleluja. Voninahitra dia mentsika ho an'ny tompo irery ihany. Mazava ny toeranareo ary. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary mamerina an'izany ary manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny tsiraray avy hitantsika rehetra ny Andriamanitra amin'ny tapany faharotia izany. Amen. Ho anao ihany koa izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny Facebook dia matoky aho fahitanao manokana Andriamanitra izany amin'ity androany ity. Amen. Izy fahasoavana ho raisinao eto androany. Anasitrana an'izay marary Jesosy dia tondranao amin'ny fandresena Andriamanitra androany. Halleluja. Iresaka somary momba ny finoana androany. Izay napetraka ny tompo atao anatiko. Izao hariva izao. Ary iresaka aminao ihany koa hoe tsy maintsy mandresy ianao. Halleluja. Ka satria efa nenareo efa dodina sofina maika iaino dia za zany mety hoe ny tompo ampiasa mba afako miteny tsara eo anatrehanao androany. Amen. Satria tsy avamiko ny teny fa avy aminazy andehantsika hivavaka izany. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao zay ary mankasitraka indrindra misaotra tompo fa eto ny herinao dia eto ny fahatsaranao, eto ny fahasoavanao. Tena resy latra ny amin'izany zay. Ary mino tompo fianao ny ampiasa androany ary matoky tompo raiko tsara indrindra fa miaraka amiko ianao dia momba amity androany ity tiako hoe odiny olona miaraka amin'ny fanasitranana, tiako hoe odiny olona miaraka amin'ny vahaolana ary zay rehetra manaraka izao fandarana izao koa dia hitombo fahasoavana, hitombo hery, hitombo fahatsarana. Zay marary ho sitrany, zay mananolana ifa miatrikady ampandresy azy ianao fa eto ny herinao sy ny fanatrehanao. Misaotra tompo. Amen. Halleluja. Saorana ny tompo afaka mitoroteny tsara eto amin'ity toerana indray androany dia misaotra andray aman-dreny ara-panahy ihany koa Pasteur Rodolphe mivady nanome ahafahana mitory an'izao tenin'Andriamanitra izao zany.
Halleloja. Dia te-ampiandohanako elana tsiny fa somary kasokasoka kely ny feo a. Fa mino fa hotahin'Andriamanitra azonao tsara ny tiako ambara. Halleloja. Eny ary. Anomboka ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Samuela voalohany. Ny angalatsika ny fampianarana. Toko fahavalo ambin'ny folo. Atombokitsika amin'ny andininy fadimy amby efapolo zany. Fa ho kosa Davida tamin'ilay Filistina. Ianao manantona ahy amin'ny inona hono anazy? Jereo ny ianao le baibolinao na aty amin'ny écran zany. Amin'ny sabatra sy ny lefim-poy, fa izao kosa manantona anao amin'ny tompony inona hony? Andriamanitra miaramila ny Israely izay efa noekenao. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako. Ary amely anao aho ka hanapaka ny lohanao dia omeko ny voromanidina sy ny bibidia fatiny miaramila ny Filistina anio. Ma ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa soloa ny anaranao ny Israely. Soloa ny anaranao aloha ilay Israely vetivetika. Amen. Toy atsika mivaky teny. Ary ho fantatry izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amonjeny Jehovah. Aniza hono ny aty? Ary anolotra anareo eo an-tananay izy. Asiteko voninahitr'Andriamanitra. Na tsy torontsony ary dia tokony efa mahazo aina sady ianao. Hoe androany dia ho atolotr'Andriamanitra eo an-tananao ny aretina dia ho sitrany ianao. Ina ny fahavalontsika? Aretina, fantrana. Ina koa? Trosa. Ady lava tsy mety milamo ao tokantrano ao. Ho fehezinao zany androany. Fehezinao zany androany. Aniza hono ny ady azafady? Aniza ny ady? Tsy efa ampy ve zay ny divanao zay? Indraindray tsika ohatran'ny tsika mihitsy milaka tsakatsehatra hoe za mihitsy ny ady amin'izany. Rerakeo ihany ianao. Avelao Jehovah ny ady androany. Ty lehilahy antsoina hoe David ty dia lehilahy tompon'ny finoana. Tenenina akaikinao tompon'ny finoana hoe tsy mihindrana izy fa manana. Engene ka ho tahaka azy koa ianao. Tsy mihindrana finoana fa manam-pinoana. Halleluja. Za milaza aminao fa tsisy antony tokony hijanonao eto raha tsy manana finoana ianao. Fa manana finoana androany fa afaka anao zavatra aminao Andriamanitra. Afaka nitondra fanovana ho anao Andriamanitra. Afaka ny ampandresanao Andriamanitra. Halleluja. Riavana. Davida moa zany raha jerena aloha zany dia klasy azafady ilay olona zay no heverina fa tsisy ilana azy. Satria faralahy. Efa nampianatra teto aho faralahy na faravavy matetika mahatiraka. Kiseny trano. Ary ny rano maloto. Mihany io alika io. Se asa madinidinika tsy vitan'izy menaka. Za manko farany. Totona any aminao daholo. Fa dia isaoran'Andriamanitra e. Farany fa misy ho atao ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Halleluja. Davida teneniko anao tamin'ny vanim-potoana ny fidianana nanosorana fa tsy ny fidianana fa nanosorana ho mpanjaka. Tao izy sa tsy tao? Tao izy sa tsy tao? Nataony Jese tsy sanosorany njarainy. Nefa izy ny tompony ositra.
zay ngely eo aza ilikilika ny ondrobotsy avy aloha ny ilikilika eo ihany ny olona fa arakaraky ny any ilikiliany anao voamianao medofodofotra aza marary fo amin'izany ho a tsisy ho tapaka lalan-drany zao fiangonana zao alleloia lazao no akaikinao ajanony any zany aretim-ponao zany fandroany resinao zany alleloia tsy nasainy Davida nanontany any Samuela manko ny aiza ianao fihavanana ve efa natahotra ny olona sy ny sisa ho avy anao fanatitra ho an'i Jehovah ozy izy ozy Samuel dia tao amin'ny Jese izy zay daholo ny zanakao lahy fa ranao fanosorantsika androany alleloia vao nitsangana vao mahita ny Eliaba akory Samuel tsy mandeha hatramin'ny faminaniana mpanina teknika angambany satria nany any tonga efa nahita ny fitsanganan'ny Eliaba izy dia laza fa le vozy Jehovah marina ny eto anoloko azafady hoy Andriamanitra azafady tsisy io efa nilavika sa mijery ny fitsanganana raha ny fijery ny olona anao hatramin'izay olona tsisy ilana azy sa tsy marina zany ve natozika tsy naviana vidiny tsy natao tsinitsinina fa indro fanatsoan'Andriamanitra ho isan'ny olona ho any an-danitra tsy ho any an-dafy fotsiny fa ho any an-danitra ho any am-parantamy mantsy ianao dia ho tonga hatrany any an-danitra ny farany halleloia amen zange pastera mbola tsy nandeha toerana lavitra koatra ny teo nosy be sy namotany ho any am-parantany ianao tsy tonga any ianao raha tsy manam-bola dikany isy vola koa zany any aminao any sa tsy zany fe anga izy ty mandeha taxi be ka hoe ohatran'ireny miala ria 67 makany Vasakosa isy fitahiana zany amen natao tsisy vidiny Davida savy miandrondro fa nysorana amin'izay ianao ve zany raha ohatra ka ny rahalahinao ohatra atao mariazy dia ianao tsy mba eo ohatr'izany ake fandraisako an'izany tsy navelanotrany tsy navelanatrika maim-bondry mantsy izy nisy rahalahy zay eo aminay eo fa niova fo izy zao fa izy mivady manko taloha miara-misotro miara-mamo miara-mizotra fa isaorana ny tompo hoe mahay zavatra Andriamanitra nivady n'io rahalahy io zany tena tsy possible tsony ny avelomany fa sy efa natao zay azo natao rehetrarehetra sa fanenina izy menakavy afanenina koa ny dokotera fa dia sy Jesosy mbola manana teny farany halleloia 12 taona lasa angam'izay na 17 taona lasa favako an'izany vehivavy zany fa raha zay tena kely fa raha tsy azo raha eto mandeha dia eto dia mijanona endray mandeha dia eo dia mijanona tsy afaka mandeha lavitra sepotra marary tena narary sy azonao atao pastera atao voziny ray aman-dreniny fa tapitra ny azonaina atao lano ny fananana tsisy nininina azo antenaina tsony vavaka ny ataoko zako nge tsy afaka manao nininina za koa tam'izany tsaroka hoe mbola atao n'le mpanompon'Andriamanitra mafiady be mihitsy le fitenenana alleloia ary tsy mijanony elo amin'le olona fa vao vita fa sao dia mbola angatany olona vola eo vao vita ny vavaka dia lasa mandeha tena marina zany dia mivavaka ao anazy alleloia sakariva tonga ao mivavaka amba teo amin'ny herinandro teo ny traitement vavaka vita amin'izay tonga tany am-piangonana le vehivavy ny alarobia aniny halleloia resy zany dia voloa sitrany io fa zao teneniko anao ngeza be mihitsy zany vehivavy zany amin'izao fotoana izao
Halleloja. Nanapa-kevitra za tsy asa tsony aho izy fa hanompo an'ny tompo. Izy mipitory-teny rahanay mandeha mipitory-teny amin'izao fotoana izao a. Nanazaro ny fahasoavana nataon'Andriamanitra taminao. Halleloja. Halleloja. Ary raha misy olona mararina tahaka izany ka tsy afaka dia efa izy ihany no atsoka. Ndana fa misy olona ivavahana dia mandana izy ihany mandeha. Misy mandotra be hono ohatran'ilay olona anankiroa ndana tombohy amin'ny angady mena fahefana ataovy izany. Vitany e. Halleloja. Tonga dia endaso ataovy mahita faisany. Namoaka menaka be le izy pastera rehefa natono a. Fa tsy netonody akory natao loka. Riavana malala tiako milaza aminao androany hoe io rahalahy io dia maimbo satria mpiandry omby izy. Dia ozy izy tamin'izany hoe neveriko fa tsy sotia ahy io vadiko ozy izy. Ary efa nieritreritra hoe zany ngamba dia tsy azaka vady hoe azaka olona vehivavy mba ho vadiana zany izay ny teneniny. Fa mba hisorana an'Andriamanitra nahazo vady ihany fa isan'andro maraina ao amin'ny omby, hariva ao amin'ny omby, atoandro ao amin'ny omby. Raha tsy mamoaka tain'omby dia manasa omby dia mitery omby dia maimby omby ny farany. Dia ohatr'izany koa Davida aza saina fa maimby ondry sy omby sy osy. Ary ny osy na dia lavitra aza dia tonga dia malany. Marina izany sa tsy marina? Noho izany tsy asaina manala baraka. Fa isarana n'Andriamanitra na dia tsy natao anatin'ny kajo isan'ny olona hosorana azy. Tapitreto daholo ve ny zanak'aolahy rehetra? Misy ihany fa inona hono? Klasin'ny ambany mihitsy ny fiheverana anazy. Fa ho Samuel sady mipetraka andeha atsova izy tsy mahazo mihinantsika raha tsy tonga izy. Dia ohatr'izany mihitsy koa. Ahitany olona fa raha tsy lasa ianao tsy lasa izy. Raha tsy tafity ianao tsy tafity izy. Raha tsy tafavoaka ianao tsy lasa izy. Sao dia tsy hainao ary le hoe amin'ny alalanao ny hitahinany olona rehetra maneran-tany. Tena ny kely akaikinao amin'ny alalanao izy fitahiana, izy fahasoavana, izy fanasitana, izy fahagagana. Halleloja. Tsika indraindray ohatrany tsy mahazo tsara izay tian'Andriamanitra lazay. Mizaha azo manomboka izao. Halleloja. Na dia Relia Balamatoa ary ny andry an'i Davida voaninana. Tsy nitombona izany teto ilay aza mitsako mialohan'ny vangika. Eliaba angesany vango izao e. Miandry an'i Davida. Ilazao kely no akaikinao misy miandry anao e. Hanasitra anazy. Hamany olany. Hampandresy azy. Hampisakafo azy. Ka ninana raha tsy tonga Davida? Ninana sa tsy ninana? Tonga Davida. Halleloja. Ary rehefa tonga Davida dia niaraka tamin'ny fahasorana amin'izay. Fa izy tsy nirehare. Halleloja. Fa tiako ambara aminao tao anatin'izany isaorana an'Andriamanitra dia raina ny tompo. Halleloja. Nahita Davida hoe zao vanim-potoana tao ambadiky ny fahasorana izao dia tsy za tsony no miady fa Andriamanitra miady. Halleloja. Amen. Velana ilikilika izay nilikilika. Fa ho avy ny fotoana hiandry anao izy. Miandry anao izy. Miandry anao izy. Zay vao mivay olan'io. Zay vao misy fandresena. Halleloja. Amen. Riavana malala. Tonga Davida zay vao nivandray ny olana teto. Amin'ity Samuel toko fa-17 ty. Nandritry ny 70 andro sy 70 alina nefa niantsy ady lay Filistina, Goliata avy any Gata no anarany, 3 metatra sy 20 ny alavany, ary dia izao ny zavatra mitsanga hoe tsy sany ady taminy, vadi-po mihitsy ny zanak'Israely rehefa miantso sy miteny izy. Fa rehefa tonga Davida nahita azy, gaga, resaka. Ahoana tsara atao amin'ny olona izay mahafaty ny Filistina io?
Fina moa Filistina tsy mifory io. Ila zao kely ny aretina fa inona moa anao ry aretina? Ila zao ny tosidra fa ahoana moa anao ty tosidra? Ianao aza metaladala eo ianao a. Halleloja. Aza ampitahorin'ny olona ho hoe ho faty ianao amin'io aretinao io, ila zao hoe velona mihitsy ianao zao. Torevitro aminao fotsiny ara-marary ianao zao, tsika zao mifampiresaka zao, mevera tena ohatry ny efa salama. Ary mevera tena ohatry ny tsy marary. Eritrereto le toerana nisy anao tamy anao mbola tsy narary dia zany alaina amin'izao fotoana zao hoe zany tsy marary. Amen. Amen. Fa nga averinao fa tsy hitany Davida hoe lava be nge le Goliaty. Samy nahita fa lava izy. Fa neny Davida hafa mihitsy ny resany. Halleloja. Tsy voafory io. Tsy mitovy aminay io. Halleloja. Ianao efa miforana amin'ny fonao tsy mitovy aminy. Ianao koa efa miforana amin'ny molotrao tsy mitovy aminy. Ianao tsy anisan'le milaza tsony zao vao tena hinapako. Fa ianao le milaza hoe zao le hihinana ny fitahin'Andriamanitra. Halleluja. Na ohatrin'io, na ohatrin'io, na ohatrin'io voalohanao foana io. Tsisy lanjana vidim-piainana memidin'izany fa miakatra io. Ary na ohatrin'ina vidin-jiry, na ohatrin'io ho voalohanao foana io. Na hiakatra ohatrin'ina, na hiakatra ohatrin'ina ny taxi be, mitaingina foana ianao. Na hiakatra ohatrin'ina, na hiakatra ohatrin'ina ny essence, andeha moto foana ianao zay manana, andeha fiara foana ianao. Fa tsy atao haingo-trano rihana amin'ary. Manana motor zareo fa ao an-tranony ao fa tsy mivoaka. Ohatran'le manana kiraro dia atao kravaty indray ny kiraro. Manana ihany amantsy fa tsy anaovana fa etiny iana fa tsy ary. Ila zao ny teo akaikinao hoe any ambany no fitoeran'ny kiraro e. Halleloja. Sady zany fe. Tongotra tsy afaka ilaza amin'ny tenda mihitsy raha mba zah manko zao ny tenda. Tsia. Fa any ambany ihany misy ny tongotra aloha. Dia aty ambony misy ny tenda fa raha zany fa madika daholo ny zavatra rehetra. Ny antsika indraindray ampifamadian'ny olona sasany ny zavatra misy. Tenda indray manao kiraro. Kravatiny atao amin'ny tenda hoe sady zany ve? Halleluja. Ao tsara ve ianao e? Andray ianao androany. Tonga le fanasitranana. Goliaty avaiza hono izy? Avangata. Tsy miraraha zany tsika na avangata izy na avaiza. Resy mifantatra. Io samy manana Goliaty any koa ny olona rehetra. Sady zany ve? Ny sasany Goliaty anaretina, ny sasany Goliaty any fantrana. Samy andresy androany. Ohatran'izany abean'ny aretina na ohatran'izany abean'ny olana. Samy mandresy androany. Ila zao kely ny akaikinao tsy maintsy mandresy androany hoe. Halleluja. Fa nga moa sao le verinao fa tonga dia nanaiky rehefa na ian'ny tenin'ny Davida tany ambadika tany dia nantsoina. Tonga teo amin'ny Saoly. Tonga dia kivy Saoly. Andriamanitra ny veriko fa olona be zao zany. Ay zazakely. Tsy toanao anaka niady aminy. Davida tsy mamelo hoe ankatroketsaka amin'ilay io fon'ny olona fa mimpanomponao niady aminy. Engane ka hampandresy anao koa Andriamanitra. Ankatsoketraka amin'ny olana io ny fonao androany. Ankatsoketraka amin'ny aretina ny fonao androany. Ankatsoketraka amin'ny zava-misy ny fonao. Hampandresy anao Andriamanitra. Ny olana ange tsy maintsy misy fony. Fianao sao dia tsy azonao any hoe arakaraky ny andanana no hitombony. Arakaraky ny andanana manina moa? Sampona ny tsy mitombo eny am-pandanana. Riavana malalo. Fa arakaraky ny andanana koa dia mitombo ny ady. Tsy mitovy ny ady. Halleluja. Tsy mitovy zany ady zany. Raha mbola tanora ianao hafa ny ady hatrehanao. Rehefa manambady ianao hafa ny ady hatrehanao. Sady tsy marina zany ve? Zazakely manana ny adiny. Rehefa mba miady izy zay dia le mitomany ny azy mba ataony. Te hinono izy zay. Na lena izy zay. Tsy hitanareo mihitsy zao adiko zao. Lena e. Vavany tsy miteny fotsiny hoe lena. Fa rehefa miatrika aty izy dia ny azy ny ranomasony ny azy ny alefany. Miatrika aty izy zay samy manana ny adiny io.
ny olona ny zaza 5 taona tsy olona ny zaza hery taona nge zaza rehefa 5 taona zay entina ny atsena ntsony izy aloha fa zay hitandreny mama tiany daholo zao tontolo zao marina zany sa tsy marina za efatra ny zanako haiko tsara mihitsy tonga dia fa haiko za so tsy ampianarina zany tsony fa haiko tsara mihitsy zany ohatra daholo ny toetrandreo ary rehefa lehibehibe izy zao fa haiko tsara daholo haiko halleloia hitanao Andriamanitra arakaraky ny andanana dia hafa ny ady miseho ny adinao tamin'ny heri taona hafa amin'ity taona ity fa zao no mahafinaritra miaraka amin'ny tompo mandresy foany miaraka amin'ny tompo mandresy mandrakariva iza le mpandresy tongeto androany halleloia aza miraharaha zay Goliata vangatany resinao io samy manana Goliatany halleloia sa tsy zany ve inona ny Goliata ao aminareo zao samy milaza ny Goliatany aloha ny anara vavy Goliata ny fantrany ty roako tya ny anao inona ny Goliatanao samy miteny Goliatany Goliata idivanao androany inona ny Goliata eo alohanao androany ilazao izy de roay teneno resinao androany teneno le Goliata androany tsy maintsy atolo Jehova eo am-pelantanako ianao halleloia amen ahoana hono tsy maintsy resy io sa tsy zany ve ary ampafataro ny manodidina anao fa manana an'Andriamanitra ianao manana an'Andriamanitra ianao eo manana an Jesosy ianao tena akaikinao miaraka amin'ny Jesosy tsika hoe halleloia sa tsy zany ve gaga farany tsy naledivika ny David Saul fa ombanao ane Jehova halleloia satria nasiny Davida fijona vavolombelona nge zay nge ozy miandro ny ondry raiko hoe lioana sy miberanaka tamin'ny zanak'ondry ny anjehako nasiko azoko teny ambavany ny azoriko teny ambavany zanak'ondry ary saika andramatra azy ny tazomiko nasiko tamin'ny somy maty lioana sy mibera no vonomy mpanomponao ary Goliata io ho tahaka ny anankiray amin'ireny halleloia tsy maintsy miady tsika fa tsika koa tsy maintsy tsy misaly zany eo any amin'ny baolina ny hoe maty sany olona fa atao fampony mpandresy zay miaraka amin'ny Jesosy ao tsara ve ianao ataovy zay atonga anao be vavaka ho feno hery ampandresy anao Andriamanitra fa tsy voalazain'ny dokotera hoe ratsiratsy ny situation dia mifindra ny fonao vadi-pohatra ny zanak'Israely tsy haiko na nitsongoloka na findrany amin'ny akavanana vadi-posa izy le tenin'Andriamanitra dobodoboka be ny fony miempinepiny mahatsika androany marina ma 3 metatra sy 20 ohatran'izany alavany tongotry zany olona zany ry avana alaivilaivy sary an-tsaina dia dinidinio za zao ny 2 metatra sy 20 miampy an'ity talon-kely nakiraro ity zany dia mety hoe 720 dia alaivilaivy sary an-tsaina fa mety midona ary ambony ary zany ary raha eto izy mandaka mety voadakany koa zany re tsy amparay ampiasain'ny rahalahaka ny sary anaretsy fa Davida tsy natahotra azy halleloia satria ho Davida an Jehova ny ady ho fantatry ny olona rehetra androany fa misy Andriamanitra ato amin'izao fiangonana izao tsisy antony tokony andanianao andro rehefa tsy matsampy ianao fa misy Andriamanitra miasa ato fa mila fantatrao zany fa misy Andriamanitra miasa ato miasa aminao Andriamanitra hanasitrananao Jesosy hamany olanao ny tompo halleloia fa nahitany Davida miaraka amin'ny tehana le inty izy Filistina dia naivava be mihitsy alika angany anatona ny lahy amin'ny tehana tsy hainy inona ny dikany tehana enteherana zany rehefa antitra ny olona dia mitondra tehana ary ny dikany tehana dia zavatra iankinana ianteherana
tsika metehitra amin'ny tenin'Andriamanitra, miankina amin'ny tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra ny ampandresy atsika. Zay lazaina hainy toavina, hainy tanterahana, tsy olombelona izy ka andainga, na zanak'olombelona ka anenina, fa rehefa ny tenin'Andriamanitra ampandresanao, mpandresy ianao zay. Halleloja. Tsisy resaka alika mihitsy ato sisy Davida azafady ry havanao. Fa ho Davida ho tapahako ny lohanao androany. Nefa izy tsy manana sabatra. Finoany zany. Androany hisaraka aminao koa. Goliata naretiny. Fantrano. Nitrosy. Ianao ananan'olona vola lava io afaka aminao io volan'olona lava. Tsy mety voaloha io. Halleluja. Halleluja. Amen. Sangeny avany. Matoa izay mpanompon'Andriamanitra mitory tenin'Andriamanitra ary matoa nareo nanara-dia niaraka aminay dia nisy zavatra tsampanareo tao. Marina zany sa tsy marina? Halleluja. Dia ampitombo ny zavatra efa tsampanareo hatramin'izay koa Andriamanitra. Ary ianao mbola tsy natsampa tsara, atsapa tsara amin'izay ianao hoe tena miasa ranga Andriamanitra. Tiako hitombo tahaka izany ny finoanao. Nasiany Davida amin'izay ny teniny amin'izay hoe Jehovah ny miady androany. Halleluja. Fa tsy ny sabatra sy ny lefinary ny lefim-po no entina mampandreso Davida, fa ny Jehovah ny ady. Aniza ny adinao? Aniza ny adinao ka azafady? Zany koa nge le efa nytenenin'ny Mosesy any amin'ny Exodosy 4:12, andininy 5:12, andininy 4:12 ihany koa. Ahoanao zay amin'ny 4:12? Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa. Satria ireo zanak'Israely ireo nitabataba sy momonina tamindray ny Egyptianina. Ny Egyptianina hita amin'ny masonareo anio tsy ho hitanareo tsony Mosesy. Adinoa ihany ny fantranao. Tokony tsy ho hitanao tsony zany fantrana zany amin'ity taona ity. Tsy tokony ho hitanao tsony le aretiny. Kosa hoe fa ela nge ty aretiny ity tato tsy ho hitanao tsony io. Tsy ho tsampanao tsony io. Tsy andrefanay ny tainana tsony ianao. Ny fividosana ain'Andriamanitra mandevina azy. Halleluja. Amen. Maina ny fery. Tena kaikinao maina ny fery hoe. Halleluja. Nahitako lehilahy anankiray. Tena za resy lahatra hoe Andriamanitra mampandresy atsika. Ty lehilahy ty koa efa ela. Asa 4 taona teo zay 5 taona teo angamba lasa sa 4 taona sa 3 taona tsy tadidiko. Goka eo amin'ny kibony goka anankitelo. Dia mivoaka nana maimby be eo. Tsy haiko izay koa nataony sy ny sisa tsany tsy fantako. Resahany io la stade final. Hoy zake stade fantako fa stade Semino. Halleluja. Zao fantako raha vony ianao ivavana afaka no sitrany ianao. Fa manapahaloha hevitra hanompo an'Andriamanitra. Dia atoloro ny tenanao any Jesosy. Halleluja. Za aloha tsy hivavaka anao raha tsy tena mibebaka ianao dia mivavaka tsara. Manolo tena ho an'Andriamanitra. Za mino ho fa le Andriamanitra izay tompoko dia afaka manasitrana anao fa mibeba ianao. Izy zany mantsy karazana zanak'olona somary nanompo sampy inoko fa nanompo sampy koa zany izy. Tsy hoe somary fa tena nanompo sampy le fianakaviana. Mety ve ianao ivavahana amin'izay? Rehefa avy mibebaka beba tsara mihitsy. Pastera raha vao velona eto tsangana tsara mandeha tsara hanompo ny tompo Jesosy. Eny ary raikitra zany fa ivavaka ao anao ivavaka ao anazy Zay indray tsy nandeha tany isan'andro tsy ndraikindraiky afaka vao mandeha satria somary lavitra anany toerana misy azy dia zay vao mandeha makany mivavaka tanazy. Tamin'izay indray niaraka tamiko madamako fa tamin'le lehilahy nijoroko vavolo vadin'le lehilahy anankiray nijoroko vavolombelona teo za reny nandeha tany dia niaraka tamin'ny vadiko tany tena tsy azo iainanao ohatrany fa maimbo be mihitsy vao mbaravarana dia fa tsy mbola niasa ny kasibosy tamin'izany fa tena maimbo ny antso dokotera foana aloha nanao passemant
dia mivanjin'ny tompo angamba dia tonga saina hoe dokotera atsona foana manao pasma pastera tsy mahazo na ariary ary manao vavaka ho aho tena janony le izy tsy nila le dokotera atsona izy vavaka amin'izay ahako izany toy ny fahamaimbona arakaraky ny vavana vao maimbo ozy ny olona hoe tena ho faty le rangahy io a efa tsy naingambo zany loha zany a zany mivoaka zany a efa tena nenai a dia hoe jesosy hafa baraka raha maty eto ty fa tsy ho voninahitra ao tompo dia raina ny tompo vita ny vavaka naharitraritra asa tapabolana mahery tena ray volana latsaka dia raina ny tompo sitran'izy mandraky tiany androany izy velona soamantsara le iazany teo ohatry ny hoe tsy olona nandalo aretina izy verina normal ny tenany halleloja androany tsy mifanafodinao mifanasitrananao anao fa ny tompony teny farany amin'ny fanasitrananao anao jesosy tsy mifitrosanao any amin'ny karazana banky maro isan-karazany atonga anao azo vaolana fa jesosy mivava tena miantera aminy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra halleloja ahoana ho Davida any amin'ny salamo 4:1 fa zao ny lazainy Davida aho tsy nitsipika mihitsy ozy ahoana ozy izy fa tsy nitsipikako no itokiako ary ny sabatra tsy avonjy ahy toy izantsika kely 7 fa namonjy anay tamin'ny fahavalonay ianao ary nankahala anay dia nataonao menatra halleloja aza manantena ny herinao sy ny volanao fa tsy mahavonjy anao zany voafetra ny vola voafetra ny vita ny vola voafetra ny vitan'ny hery fa Andriamanitra tompoko afaka monjy anao halleloja aretina ihany resako nisy vehivavy anankiray efa tena tsisy hevitra tsony tena hoe na ny olona tonga tao an-tranonay aza dia tena tomany izy zany dia andao pastera andao mba tena ifavao le ololatsy zamin'io maika misatra be dehibe tokony ataoko tamin'izay ndao aroa ianao ve matsy avadiko iaraka amiko sa ijany ianao fa raha vao tafomana vetivety ianao dia andao fa za maika dia nanaraka anahy madamako tafahomana dia lasa zay tonga tao amin'le olona zany tonga ohatran'le olona zany etso mitomany za zany tsy nanao ohatran'le nataony Jesosy hoe mangina fa tsy maty raha zazavavy fa matory izy tsy afaka nyteny an'izay satria tsy mbola fantako hoe olona ohatran'izy nefa hoe vehivavy fotsiny fa raha fantako hoe zazavavy na raha matory dia tsy maty raha matory fa matory izy asa angambany tamin'ny 7 maraina teo zay tonga tao zay amin'io maika nisy asa hafa tsy maintsy nalehanay ary efa nanomezanay fotoana olona dia nivavaka sepitra tsy afaka amin'ny teny vehivavy io mbola tsisy coronavirus tamin'izany sepitra tena io taolana eto amin'ny miletika be ny eo amin'ny andriny dia hita daholo io taolana amin'ny lohany ray manontolo io mitrakitrako le fitenenana halleloja tsara Andriamanitra vavaka izay nasainy bebaka le vehivavy tsy afa miteny zao hoe maheno fe ianao mihetsika zao ary averenao ny an-tsainao any vavaka izay ataoko raisy Jesosy androany fianakaviana rehetra nitereko tsy maintsy mino an Jesosy nareo androany ho raha tia hita fanasitranana ho an'io havanareo io fa ny havanareo tsy miteny tsony eno ozy zareo avereno vavaka ataoko miara-mameriny tsika menakavy na merina izy menakavy ary aza mbola misy mitomany aloha fa mbola tsy maty le olona dia raina ny tompo tena marina zany taoko an'le olona fa raha ohatra atsonareo zay tsy halleloja
tsy tonga eto zay mba ialany ainy fa tonga eto zay mba havelomano a dia vita mivavaka lasa zay dia am'rairay ihany zay hoa mety tavaverina tonga otrano dia misakafo kely dia miverina ty rehefa avy eo enozy le olona lasa zay veriny zay a tamin'ray sasany zay a vao tavaverina amroro latsaka teo avy ny sakafo zay a latsaka folo teo am'izay tonga teo am'le toerana fa tsy dia lavitra ny tranonay loatra izy ka koloara kely zay mitsofoka ao am'le olona vao mitsofoka zay a olona manao teny be tsy misaraka daholo dia ka le olona be tsy misaraka tena marina mafy reneny tsy maty le olona zany dia inona zany ataontsika tena mango fahoriana ve sa inona tena horesahana tsofoka zay io le ramatoa miresaka be halleloja ary navarina voatonga zay nanaraka ny avaoriana daholo le olona rehetrarehetra tsy haiko zay resany za tsy dia mahay loatra n'le teny zao lazain'reo fa mpanao fagagana ve zay sa inona ve zay sa inona ndresany eo a fa zay ko efa badenina am'le vao nahitan-drareo petsaka any zany a olona zany tao am'le olona zany maty zany ho any atoko inona moa zany saika efa tsy androsotsony a fa nandroso ihany isorana ny tompo tonga tao le vehivavy miantso ato hivavaka pastera anompany jesosy ahy e tsy ala amintsony aho a tena tsy tanako tsony no mivavaka dia osaka hoe akorinao koa zay ho aka halleloja tsara jesosy tsika androany tiako milaza aminao tsy any amin'ny seraingo ny olana tsy any amin'ny fandresena ho anao ao amin'i jesosy za tsy miteny aminao hoe raha tsy makany amin'ny dokotera makany isany raha teo any ianao miara-miasa soa zay tia an'Andriamanitra reny olona reny ary nandany rondo tamin'ny fianarana sorana misy azy halleloja fa za koa nefa te hilaza aminao androany mihoatra lavitra noho izany ny Andriamanitra zay tomponao eto halleloja amen vilona le olona tena andehandeha raha ny tanàna halleloja za te hilaza aminao a mampahita ny tsy fahita mihitsy io Andriamanitra io tsy mbola hitako zany fa hitako zany rehefa tena nanompony tompo a halleloja tsara Andriamanitra e halleloja dia raina ny tompo za eto te misaotra anareo ny mivavaka taonareo anay fa dia tena misy mivavaka ho anay mpanompon'Andriamanitra dia mahery zay halleloja ary za tena resy lahatra indraindray misy olona manontany pastera fa taizy pastera nahita volinona ao a ohatrany tsy mety mijanona le asa ery amin'ny fiangonana fianao zany miandry ny janonano a tena ataoko le hira hoe vitatreo raha izay no andrasany tsy fantany fa mbola teo ny mpamonjy zay ihany ho a halleloja raha ianao faty ny andrasany vitatreo raha zany ny andrasany fa vao menao velona iriko maty vao ela velona sady zany ve miandro ny fampitehanao zao tontolo zao fa raha ianao ny andrasany poty reraka izy halleloja sady zany ve amen tiako milaza aminao androany fa nahy Davida na Gideona dia sany laza tsy renge ny mpitsara toko fafito hoe andininy faharoa hoy Andriamanitra taminy ka amin'ny Gideona ndro irereny olona ka hoe nitanako ihany namonjy ahy fandana miantso eny vonany Gileada ka lazao zay matahotra rehetra ody dia nodiny 2,000 amin'ny 2 alina faray alina sisany teo fa mbola maro loatra eo zay Andriamanitra fa za mihitsy ny ady ho anareo mantsiny halleloja eto misotro rano dia apariko aminao zay rehetra ampandresy anao nentina misotro rano firy sisanisany 300 sisanisany resiny satsy resiny Gideona satsy resiny Gideona fahavalona resy halleloja nafiry ny olanao androany dia zao tiako tenenina aminao
ho tonga tany lemaka eo, ho tonga tany lemaka eo. Halleloja, halleloja. Raha resy mity anita, resy koa zany ny aretina rehetrarehetra. Halleloja, mity anita. Sy ny tariny rehetrarehetra resiny zareo tamin'izany fotoana zany, tsika koa andresy manomboka izao. Manana finoana matanjaka fa tsy maintsy hampandresy anao Andriamanitra, hampandresy anao Jesosy. Halleloja. Ary mahafinaritra nge miaraka amin'ny Tompo e. Hainao tsara ny bokin'ny Zakaria toko 4:4, toko 4:4, ahoana ozy ny teneniny? Ilazao kely. Ozy izy amin'ny Zakaria nanafatra ho an'i Zerubabela. Ahoana ozy? Tena maly izy ka nanao tamika. Izao ny tenin'i Jehovah amin'ny Zerubabela e. Tsy amikery. Na amin'ina hono? Fa fanahiko ho Jehovah tompony. Toizatsika. Iza moa ianao ry? Ilazao le olana. Teneny le aretina. Iza moa ianao ry? Teneny le aretina. Teneny le olana. Iza moa ianao ry? Ho tonga tany lemaka eo anoloany. Iza ny anaranao e? Zerubabela efa lasa. Teneny ny anaranao. Tsy haiko avy zay anaranao ao. Na i Clotilde, na i Claudine, na i Claude, na i tsy fantako, fa teneno ny anaranao androany. Ho tonga tany lemaka eo anoloany ianao, ary hoentina mivoaka ny vato atao tendrony, sady isy fiantsoana hoe fahasoavana ny ho aminy. Halleloja. Tonga tany lemaka eo. Halleloja. Amen. Amen. Hampandresy anao Andriamanitra. Isy fandresena tsy azonao eritreretina ity taona ity zany. Aza malaky miorooro na mivady posy matahotra. Miaraka amin'izy tsika. Tsy amin'inona hono ilay izy? Tsy amin'inona zafady? Tsy nierinao. Zay etsiketsika efa nataonao zay efa be zay. Ampy zay. Halleloja. Tsy amikery eo. Ny fanovana olona tsy amikery. Halleloja. Fa ny herin'Andriamanitra rery ihany. Ny herin'Andriamanitra rery ihany. Halleloja. Za nahita lehilahy tena mpifokarongony be mihitsy. Fa gaga. Indraindray ray ohatra nitady atoky azy. Efa tena niova marina le rahalahy ty waka. Nisy fotoana tsy tena tokotoky azy. Fa zany tena tsy haiko na bomba firy ny lanina firy. Tena mirefitra be izy. Bomba be ny azy. Fa tsy na bomba be azy Andriamanitra. Fa nataon'Andriamanitra tsara. Indray mandeha. Tsy te herika bomba tsony. Halleluja. Andriamanitra mifanovana ny Andriamanitra. Halleluja. Tsy ny herinao io. Fa fanakorery anao Jehovah. Androany tsika tiako tena hitanisy anao inona avy le olana. Ho tonga tany lemaka androany. Samy manonona ny aretiny. Tositra tany lemaka. Inona koa? Samy manonona ny aretina aloha zao aza mbola milaza olana. Aretina aloha. Ino? Grokera rehetra. Tany lemaka. Tositra miakatra simitina. Tany lemaka. Aretina ao amin'ny vavony. Ho tonga tany lemaka. Ao amin'ny aty. Ho tonga tany lemaka. Any amin'ny lamosina rehetrarehetra. Ho tonga tany lemaka. Halleluja. Amen. Ny olana. Ara-panambadiana. Tonga tany lemaka. Inona koa? Tsy fananam-bola. Trosa lava. Fisamborana. Toy izy amin'izay tiavanao azy. Izay olana misy any aminao any. Fa ho tonga tany lemaka eo. Halleluja. Iza ny ado anao azafady? Halleluja. Za sao manao trano tena miatrikady aho hoe ahoana ny afahako mamita an'io. Fa zao fantako tonga tany lemaka eo. Halleluja.
Halleloja. Rehefa nanao fanentana andao mba hanao fanatitra sakrifisitsika. Tsy ho an'ny olona hatramin'ny peratra mariazina. Ty pastera midio any ianao. Za tsy mandray an'ino aho. Vola zao ny ilaiko fa tsy iny. Satria mitandritsika. Ka raha mbola menao anahy iny so very. Na sanatria so mitovy an'le anakany ry tony nanaovan'ny pastera mipetratrako. Tsy mila an'iny aho. Amtio amin'izay fitiavanao azy vidiny ihany fa vola entina tio amantsy azy. Fa zao fantatsika vita ny trano. Tonga tany lemaka io. Halleloja. Ozy le olona mpanenjika azy tsy tianay eo an-tanàna. Fa raha mivakivava hoe pastera ay ve misy ohatr'ireny eny amin'ny taninareo e. Tongava mivavaka ao aho. Halleloja. Halleloja. Ary beny dia volo miorooro. Halleloja. Vita e. Varavarana koa zao sisa ny ataonay. Vita alianay. Tafo efa napetraka amin'ny tompo hoe mitafo ny trano tahaka ny anafonao ny tany. Ny lanitra dia mitafo koa ny tranonay Jesosy. Halleloja. Mahagaga Andriamanitra. Tena tany lemaka marina ho azy diavina Jesosy. Halleloja. Anao varavarana tsy elo zay. Mino fa isy fitahin'Andriamanitra amin'izany. Ary isy fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Ajanko eo zay fa sao dia hoe manentana anao mba hamea. Fa te hilaza aminao androany hoe ho tonga tany lemaka. Amen. Tena hoe kaikinao tonga tany lemaka hoe. Ny olona nara-bolako tonga tany lemaka. Ny ato mivady tonga tany lemaka. Vady tsy tia ho tonga tany lemaka. Hanomboka hanantona anao izy ka nambitambe sery aiombona be amindriany zay ato zao. Halleloja. Hatramin'izay isaky mahita anao izy dia marikiriky fa mikisana ry. Fa manomboka izao iova izy. Tsy nanenina mihitsy tsy nanary anao izy izy. Ho avy zany. Ho alokan'ny vavany zany. Sa tsy zany ve? Hatramin'izay rehefa natory samy manana ny lambany. Vao mifampitodika aminy ianao dia efa lazainy fa fofinainareo e. Fa manomboka izao iova ny zavatra rehetra. Hainao ve zany lazaiko zany? Iova ny zavatra rehetra. Halleluja. Hatramin'izay tsy mametraka izy nary ary rehefa handeha. Hanomboka izao. Amin'ilay voalohany mantsy aloha. Lazao mamanareo hoe misy vola hony aho hoe. Ary amin'ity herinandro ity raha pitso ihany izy dia anao an'izany. Ianao zany e. Azonao zany. Ho ato an'izany. Teneno mama hoe misy vola hony aho hoe. Tsy vola kely ho apetrany io manomboka izao. Zay nangalarina taminao manko averina aminao daholo amin'izay. Inona ianao, inona ianao, inona ianao, inona ianao. Tsy mijanona ianao ratsy ary ambony ary ho tanteraka izany. Ivavaka tsika fa i madame Sisia tsy efa miantsy pastera mbola misy filazana. Halleloja. Roatsika ny devoly androany. Raikitra sa tsy raikitra? Ianao any an-trano manaraka an'ity fandarana ity raha te hahita fahasoavana ianao, roay ny devoly androany. Mila mandroaka ny devoly ianao. Goliaty io, mila roany io, mila resy io, nandresy Davidy ianao mandresy. Io tendrombohitra voana lehibe io, ho tonga tany lemaka io androany. Teny tsotra ihany ambarako aminao teneno izy dia handeha. Samy manonona ny anarany, fa mila mandeha io androany. Jesosy androany dia mivavaka. Ary mivavaka izay mino fa ny tombo ny finoan'ny olona. Ary matoky ako. Fa niasa ianao. Tondra ny olona ho amin'ny fahatsarany ianao. Tompo Jesosy mahay manova ny olona mantsy ianao. Jesosy tsy zavatra sarotra tsy hainao atao zany fa hainao atao ny zavatra rehetra. Dia androany izay mivavaka. Androany izay mangataka aminao. Ampandresy azy ianao tompo. Ampandresy azy ianao tompo. Ampandresy azy ianao. Yatiny ianao androany. Jesosy tsy anay mihitsy ny ady raha ilazy zay fa anay ny ady resy zay. Ary zany mahatonga anao ny tena tsy amikerinay koa na ampatanjanay fa anay mandresy ny fahavalonay fa mifanahinao rery ihany. Dia androany zay androaka ny devoly. Amin'ny alalan'ny hery ny fansoranao mahagaga takana ny soranao andro Davida. Dia androany resy. Resy ny devoly. Nahoana izay nampitahorin'ny Satana, nahoana izay nampiroroan'ilay ratsy. Fa miala ilay ratsy androany. Ny hery ny fahavalo, ny hery ny devoly, ny hery ny fahavalo,
neriny devolo, neriny fahavalo, neriny devolo, neriny fahavalo. Roana amin'ny anaran'i Jesosy. 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 Na inona teneniny. Devolo rehetra. Fahavalo resinareo. Devolo mikorotana ara-panambadiana mandeha. Devolo mpitondra aretina mandeha. Mandeha, 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 mandeha. Mandeha, mandeha, mandeha. Miala androany. Amin'ny anaran'i Jesosy mandehana. Mandehany Satana. Mandeha daholo miala tao aminy tao. Samy mandroaka. Samy mandroaka. Tenena. Ianao mena fahefana hiteny an'izany anaran'izany. Andravan'izany amotika an'izany. Roay androany. Teneny faresinao io. Teneny faresinao io. Teneny faresinao io. Tenenao amin'ny anarany. Ny anarana rehetra ngery avana ka manaiky an'i Jesosy. Manaiky ny anaran'i Jesosy. Manaiky ny anarana rehetra. Ka le aretina misy anarana dia teneny le aretina. Teneny le anaran'le aretina mandehana. Tozotra miakatra sy midina mandehana. Fibroma mandehana miala tao. Anarana daholo zany. Samy mandroaka teneno. Andeha io. Iala io. Iogitra io. Resy io. Aingana mandeha. Tsy azo zanao anaty ry devolo ahy. Tsy azonareo fatora anato. Resy. 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 Amin'ny anaran'i Jesosy resy daholo. Resy daholo zay teneny vavany. Resy. Mandeha le ratsy ahy. Mivoha amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoha amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoha amin'ny anaran'i Jesosy. Ny aretina mandehana. Ny olana rehetra mandehana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kerinareo le ratsy. Resinareo e. Resinareo e. Amin'ny anaran'i Jesosy. Resinareo e. Resinareo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Resinareo. Resinareo ry Satana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka nandreseny Davida ny Goliath. Ny andreseny reto fiangonana retiko. Miala ny devolo androany. Ny azo samy maizina rehetra mandehana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Androany resinareo. Miala le ratsy androany. Miala le ratsy androany. Miala le ratsy androany. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Resy ny asa maizina. Resy ny asan'ny devolo. Tsy majanonao zany nareo hoe inona ataonareo anatiny ao. Inona ataonareo ao fa miala tao. Miala tao. Mivoha tao. Mivoha tao. Mivoha tao. Miala tao. Nafiry, nafiry. Resy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Resy. Mandehana. Miala tao. Miala tao. Miala tao. Miala tao. Miala tao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Resinareo le ratsy. Raisinay ny fandresena. Raisinay ny fandresena. Raisinay ny fandresena. Raisinay ny fandresena. Mahomby zay amin'ny anaran'i Jesosy. Mahomby zay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Toy ny tany mila rano. Mampitsimokaina avao. Ny fanaikio maniry mafindray. Lay rano no rany fana. Harotsay. Harotsay Tompo. Ameno anay. Lay orany fanay. Harotsay. Harotsay Tompo. Ameno anay. Lay orany fanay.
inoko manokana fa nahery tsara ianao tao anatin'ny toroteny a sa tsy izany ve fa araka ny teny pasteur teo hoe tsy dodina akory ilazan'ny filazana fa minao fa tena mila pity ity filazana ity satria namoana makasitraka sahady ho atsika izay nandray anjara tamin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra na ny tranon'Andriamanitra tany Antsahafilo satria kely sisa dia ho vita izany trano izany fa mba tena tonga anazy ho vita tsara dia mila ny fanohanana avy amintsika isam-batan'olona tsy haiko a mety efa nahazo anty ianao tamin'ny tapabolana mety efa nahazo anty ianao tamin'ny lahady mety efa nahazo anty ihany koa tamin'ny maraina fa ny amin'ity fotoana ity dia mbola hanentana ihany ao a araka ny afatry ny mpanompon'Andriamanitra dia mba tena hoe hanao be tsika satria tena ezaka be mihitsy tadiavina amintsika noho ny amin'ny fanamboarana ny varavarana sy ny varavarakely dia manasa antsika ka te an-tany hoe izy amintsika eto mbola tsy nanana an'ity valopy ity tsy hoe mba te hanana ianao fa hanohana ny amin'ny tranon'Andriamanitra efa nahazo daholo ay voninahitra ho an'i Jesosy izany a alleloia dia fanentanana fotsiny izany avy amiko hoe andao tena averintsika ilay izy a averintsika ilay izy tsy hoe averina tsisy nininona akory ao anatiny fa mba averintsika mba tena fanohananao a fa tsika dia tena miara-miombona amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny fanamboarana ny tranon'Andriamanitra sa tsy izany ve dia manasa antsika rehetra amerina amin'ny valopy izany a raha ohatra moa ka ianao ilay nandray tamin'ny tapabolana efa any aminao any ilay izy a efa dodina ianao amerina an'ilay izy a dia afaka manome an'izany ao madame Lala na atao amin'ny zanaky pasteur Lahato a monsieur Manovo a dia efa hitanao fa tavaverina dia tena maivamaivana tsara ihany koa tsika satria voatohana ny asan'Andriamanitra sa tsy izany ve dia misy an'ity ihany koa mety tamin'ny tapabolana ianao na tamin'ny lahady ianao nandray an'ilay fanohanana izay amin'ny mampiely baiboly dia raha efa any aminao any ilay izy dia efa afaka averina dia tahaka an'ilay teo ihany na tsy hay madame Lala ianao mamerina azy a na atao amin'ny ranadamanovo ato a dia efa afaka averinao ilay izy raha any aminao raha ohatra kosa ianao izy ianao hoe za tsy manana an'izy iny dia afaka manantona azy ireo ihany koa ianao tsy haiko na mbola misy izy ity na tsy sony fa mba ho fandraisantsika anjara ny amin'ny fitorinan'ny filazantsara sy ny amin'ny fanohanana ihany koa ny fanamboarana amin'ny baiboly dia zava-dehibe mihitsy raha mandray anjara tsika satria tsika dia mino an'i Jesosy tsika ilay hoe kristianina sa tsy izany ve dia tena zava-dehibe mihitsy no hanohanantsika an'izany vaovao lehibe ihany koa na filazana tena zava-dehibe satria tsika dia tena ilaina mitombo ara-panahy sa tsy izany ve antany kely teneny ilay olona eo akaikinao eo mba tsy hovariana be izy fa teneny izy hoe izy vavaka fifadikanana lehibe amin'ny herinandro ity hoe dia mafiso aminazy hoe manomboka amin'ny lakamisy ilay izy hoe dia olona hafa indray teneniny dia aza adino fa amin'ny zoma koa hoe mbola misy fa tena fotoan-dehibe an'ny fivadikanana koa amin'ny sabotsy hoe olona hafa indray teneniny dia teneniny tenanao hoe tongava ianao ry tenako hoe manentana olona mantsy tena vetivetika isika fa atsika koa tena mila manentana an'io tenantsika io mila mampahery an'io tenantsika io satria raha fahaiza madama manokana ny dinianao tokantranao indraindray tsika tena natsika ary tsy mahafy an'ilay fotoana fa tena mila mandresy tsika mandroso amin'ny fampona sa tsy izany ve dia raha malalaka ianao amin'ny lakamisy a dia tongava aty manovo hery fa araka ny fanaitanana ny hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra roa samy hafa teto tamin'ny maraina dia tena hoe ahafahantsika mitombo ara-panahy ilay fiainam-bavaka arahana fifadikanana ary indrindraindrindra manafaingana ny valim-bavaka ny fifadikanana vavaka arahana fifadikanana ka manentana antsika amin'ny anaran'i Jesosy izany mba ho avy amin'io fotoana io a amin'ny 7 fa 4 fa 5 ny volana febroary a dia tena tongavintsika fa tena fotoana mety be io sady taona zao vaovao dia tena mila fanohanana vavaka ilay izy mba hiakselerer an'ilay valin'ilay listanao ihany koa sa tsy izany ve dia tena mba tena mila feno vavaka tsika araka ny toroteny tamin'ny maraina ary amafisina ihany koa tamin'ny toroteny teo fa tena tonga antsika mivoaka himpandresy a ary mba hanamarina amin'ny tenin'Andriamanitra hoe miadinyaditsika izy dia tsika tena mila miaina amin'ny fiainam-bavaka be dia tanana mafy tsika ho an'Andriamanitra pirofony fa tena maheno tsara ianao ny filazana
nefa le lohan'ny anamaranantsika ny fotoana dia andaontsika mba hideran'ny tompo an-trany efa anderyntsika teo fa mbola mafisitsika ihany ny fiderana azavady dia manentana ny atoriana ato anao fiderana alohan'ny ravatsika zany zay manoatra amin'ny mpandresy rehetra ndao hitsangana dia teneny eo akaikinao hoe ary amin'izah rehetra izany hoe dia manoatra amin'ny mpandresy koa ianao mpandresy rehetra hitsitaka ho andro Jesosy Jesosy Alleluia andahorantsika hivavaka marana ny fotoana sandratsika ny tanantsika vanana dia hivavaka sika raha io mankasitraka anao zay ny amin'ity androany ity misaotra anao ny amin'ny fotoana totosa teto inonay manokana Jesosy eo fa tena niasa mahery teto ianao isaoranay ny fiderana Andriamanitra nafahanay nidery indray androany isaoranay ihany koa fa niteny taminay ianao isaoranay Jesosy afa afaka mbola nanohana ihany koa zahay teo amin'ny fanatitra afaka mbola nanatitra izany teto amin'ny tranonao mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra vita teo Jesosy ary matoky kosa izay androany fanamasina fa ianao dia ampy mizara ho anay tsirairay avy isambatan'olona inonay fa
fa miaraka aminay ianao ary mitantana anay ary isaoranay ny zavatra rehetra tompo mankasitraka raha eo mankasitraka Jesosy andeha averina aminao irery ihany ny saotra sy ny tera ary ny voninahitra satria tsy anay zany fa mendrika ho anao mandrakizay Jesosy eo amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka amen tahiny tompo tsika rehetra